Kafalina indray no iarabanantsika rehetra manaraka ny televiziona malagasy ato anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro amin'ity takariva ety. Atolotra andro ary mety toetry ny andro antelo andro manaraka dia ny alarobia sy ny alakamisy ary ka hatramin'ny zoma izay. Ao anatin'izay telo andro manaraka izay araky ny efa natsidikitsika hatry ny omaly sy fakomaly dia ho an'ny manomboka ny rapitsoariva dia toetra tsikelikely ny tsokin'ny alizay izay somary tonony amin'ny ankapobeny izay tsokin'ny alizay izay angatsitsika izany rivotra manomboka ho an'izay rapitso ariva izay efa misy fiatraika sady izay ny vomalaina mandrandraona ny ampovoantany amin'ny ankapobeny ohatr'izay koa ny ilany atsinanana dia ahitana orana malefaka amin'ny ankapobeny. Ho an'ny alakamisy kosa indray no somary tena ahazovahana izay alizay izay izany hoe anaherika zany amin'ny ankapobeny mety tonga hatramin'ny orana manify aty amin'ny ampovoantany ny orana malefaka moa dia aty amin'ny morotsiraka atsinanana hatrany anendrefana no omaina hatrany. Misava tsikelikely kosa nefa izay ny zoma makany amin'ny sapotsy hojerentsika amin'ny antsipriana izay toetry ny andro izay famelohan'izay ho an'ny andranomasina dia mbola tokony hitandrina hatrany ny mpampiasany ranomasina aty atsimo andrefanosy aty na dia efa niala izay fampitandremana makasika ny onjan-dranomasina izay. Mbola manan-kery moa izay raha ho an'ny anio farapiso dia miala fa izany hoe mbola tokony hitandrina ny mpampiasan'ny ranomasina. Hojerentsika amin'ny antsipirina avy hatrany ny toetry ny andro rapitso maraina zany dia efa ahitana orana malefaka alohany morotsiraka ny faritra Nalanjorofo atsinanana vadivavy fitovinany sy atsimo atsinanana iny torak' izany koa misy ny orana malefaka aty amin'ny ilan'ny atsinanana faritra Iorombe iny dia Taolaniaro. Mandrandraona moa ny ilana atsinanana afovoantany mety raha nerika izany aty amin'ny farana atsinanana ny aty amin'ny andrefana kosa dia efa andibon'ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray ho an'izay toetry ny andro rapitso izay dia mbola mitoeran-trano ny orana malefaka ho an'ny morotsiraky ny faritra Nalanjorofo atsinanana mahazo vadivavy fitovinany atsimo atsinanana ny ilana atsinanana voantany dia ahitana herika somary mandrandraona amin'ny ankapobeny na hoe anjombona mety raha nerika ny aty amin'ny ampovoantany ifandimban-drahona sy masoandro aty andrefan'ny nosy. Vinavina makasika amin'ny maripana raha ho an'ny rapitso kosa indray dia roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo aty amin'ny faritra afovoantany, telo amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo ny morotsiraka atsinanana ary fito amby roapolo ka hatramin'ny telopolo ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra kosa dia roa amby telopolo degré celsius any amin'ny Maheva-tanàna Betsiboka Sofia Antsohino ahitana ny izay maripana ambony indrindra izay. Toy ny izay toetry ny andro izay ihany ho an'ny alakamisy kosa indray dia ao no somary ivon'izay tsokany alizay izay satria dia ahitana herika na orana manify ny ilana atsinanany afovoantany manontolo somary mahazo aty hatraty amin'ny afovoantany iny aty morotsiraka atsinanana kosa dia ahitana orana malefaka ary aty andrefan'ny nosy no omaina amin'ny ankapobeny. Midina moa ny maripana vokatra izay dia somary tavalatsaka hatramin'ny fito ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo izany ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany raha toka roa amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo ny morotsiraka atsinanana, sivy amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia ny faritra Menabe Betsiboka ary faritra Beny roa amby telopolo degré celsius. Amarana ny toetry ny andro ary ho an'ny zoma dia aty amin'ny morotsiraky ny faritra Savasy Nalanjorofo sy atsinanana dia mbola ahitana ny orana malefaka hatrany aloha mandrahona ny faritra aloatra mangoro torak' izany ihany koa ny atsinanana Lamanga mahazo aty amin'ny faritra vadivavy sy fitovinany ny atsinanany Amorimany aty dia ahitana rahona hatrany aty andrefana kosa dia efa andimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'izay zoma izay dia akatra ho raika amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo ny aty amin'ny faritra afovoantany ny ambony indrindra ary efatra amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo ny morotsiraka atsinanana, sivy amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Mafana indrindra kosa dia ny faritra Menabe Betsiboka Sofia ary any amin'iny nosy be iny roa amby telopolo degré celsius. Ho an'ny tany fahatolo-rivotra kosa indray dia ambany hatrany aloha amin'ny ankapobeny izay tany fahatolo-rivotra izay amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Ambanin'ny fetra ny OMS avokoa ny rehefirehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny telo andro ho avy no hojerena dia vinavinaina hijanona ambany amin'ny ankapobeny ny tany fahatolo-rivotra eto Antananarivo renivohitra. Dia makasitraka anao anaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao hatrany anaraka ny meteo malagasy amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.